zao no izy amin'ny teny eo ty. Amangy azy ny tompo, amonjy azy Jesosy. Halleluja. Amonjy azy Jesosy amin'ny teny eo ty. Zay natonga ny Jesosy laza tamin'ny Zakaiosy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena. Halleluja. 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 Ataovy amin'izao ny tananareo eto amin'ny fonareo. Anio hoe no tonga ao an-tranoko ny famonjena. Anio hoe no tonga ao an-tranoko ny famonjena. Halleluja. Halleluja. Ka zay rehetrarehetrarehetraninao any raha lasa napavy amin'ny tompo, satria amin'ny tany io ty no manomboka hiditra any anatin'ny tokantranonao any Jesosy. Halleluja. Dia hoy ianao manao hoe ka tsy eto ange zany izy, hinanao andaliko andro eto, ka izany izy lasa ny tokantranony anako, lasa ny tokantranony anako, lasa ny tokantranony anako. Zao no izy, sady mamangy anao izy anio, sady miasa ho afenanao izy anio, sady mitany fenanao izy anio raha lasa nabavy. Mitany afako izy, mamangy ny afako izy, ary hitany tokantrano ny afako izy. Halleluja. Halleluja. Anio no tonga eo aminao ny famonjena. Halleluja. Izy zany mbola tsy natsapa ny famonjena ho antsika. Tena mbola tsy tsapako mihitsy zany famonjena zany pastely. Hatramin'izay vavahako tsy mbola tsapako. Androany ho tonga eo aminao ny famonjena androany. Ho tonga eo aminao ny famonjena androany. Halleluja. Halleluja. Amin'ny tanio ty ihany dia kasika fonao ny famonjena. Ary ho hitanao fa hoe rehefa miasa Andriamanitra dia ho tonga amin'ireo ankonanao ireo ny famonjena. Halleluja. Halleluja. Misy anay raha lasa napavy amin'ny tompo karazana zavatra indraindray tena tsy vita ny herin'olombelona. Za tena milaza anareo misy zavatra ohatran'ny hoe nitomany fotsiny ny olona, ohatran'ny hoe malahelo fotsiny mahita an'ilay ankonanao tsy mivavaka. Ianao mandeha mivavaka, izy mandeha miblitanao ny sitrapony, zay tenao malahelo. Jesosy, ahoana rehetra zanako natenako reto, ohatrany mampalahelo amin'ny fifarany reto, nefa tsy hitako izay atao azy. Fa izao misy tenin'Andriamanitra amin'ny tian'io ty, raha lasa nabavy maherezy ianao, aza mitanondrika, aza kivy raha lasa nabavy, fa amin'ny tian'io ty dia amangy ny tokantranonao Andriamanitra, amangy ny tokantranonao Jesosy. Halleluja. 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 Zao fampilombelona kely aminareo nisy olona resy lahatra tamin'ny fiangonana Jesosy mamonjy. Dia ilay vehivavy matetika mantsy ny vehivavy no tena mora resy lahatra noho ny lehilahy. Dia voataony izy tao amin'ny Jesosy mamonjy dia nivavaka dia vita batisa dia voavonjy. Dia riatrikady be io anabavy io, inona no nataony? Isaky ny andeha hivavaka dia efa manomboka misorotoka meloranga. Isaky ny andeha hivavaka dia efa bo ny tamaina sy ny daka sy ny tamaina dia efa lasa mandeha. Dia kely an-dalana lahatra anabavy. I pasteur tsy mahalala hoe inona ny olana sy dia anabavy ty, fa isaky ny any an-dalana eo am-piangonana fa miditra mibaravara-piangonana dia efa fokofoko mitomany. Dia zay foana zany ny olana. Farany taty orena tsy natsilo le pasteur, tena natsona ny anabavy. Raha nabavy azafady, ianao ve tena miatrikady, inona ny tena olanao fa atao gogogogo isan'andro vo miditra ny varavara-piangonana dia mitomany, fa inona tena nambara le anabavy. Zao le izy pasteur nanomboka ny vavahako teto amin'ny Jesosy mamonjy, vita batisa. Zao ny zavatra nateko, isaky no mivavaka dia efa misorotoka meloranga, dia efa tonga dia hafa ny tamaina, hafa ny daka. Dia raha fa manomboka maka rava dia efa manomboka mitomany avo lavidavitra.
hoe enina zao ny aso ahita ato anatin'ny trano ty. Fa vao manomboka foy faravarana fa vao manomboka vao tafiditra efa miarina izy. Avy ny vavaka andray. Avy ny vavaka andray ve? Efa teneniko tsy andehandeha amin'izao Jesosy maman'izao fa riny dia ngonandraza antsika. Po! Trasiny ery ilay sera. Mbola misy ao Andriamanitra zao. Mbola izeny aho. Le navary tomany. Dia nambariny an'ilay pastera ary farany isaiky reny. Sao nahazo a pastera. Matembono ahitanao. Reno fotsifoty amin'ny tarivo. Reny vonovaty daholo rehetrarehetra reny pastera. Ampio a pastera. Inona moa nasoko anampinareo pastera. Vatinao zany matitra be. Zao no izy andao afanampianao amin'ny fifadian-kanina. Misaotra pastera. Dia raha dia mivavaha dia mivady ihany. Halleluja. Dia zao no torevitra pastera. Rehefa vita ozy ny vavaka sy ny fifadian-kanina dia norevitra anao aho. Dia tao izy fadianina izy niaraka tamin'ny pastera. Tao am-piangonana fampitolonam-bavaka fampitolonam-bavaka. Dia sao ry havana ny zavatra nisy. Vita ny fifadian-kanina tena naton'azy pastera. Teo pastera taminy. Zao raha nabavy fantatro ny tompony azy fijaliana hoentinao amin'ny vatinao io. Fa zao no izy. Zao no izy raha nabavy. Vita zay ny vavaka. Fa misy torevitra meko anao. Zay hoentinao any ny vatinao. Dia ampiaritra fa ho hitanao ny asan'Andriamanitra. Fa hikarika amin'ny vatinao mihitsy ny fony tompo. Dia hoy izy ilay pastera. Zao no izy isaky ny matory tsara ambony fandriana ny vatinao dia zao ny ataonao aminy. Avy lao izy le tena remoka tsara tsy mahatsiaro iny dia miarina moramora ianao. Dia tandremo tsara ozy tandremo tsara sao dia sahana ty taika ho izy. Dia lasa ianao izy mitsaitsaika moramora miarinao fandriana misy ianao dia mandoaritra eo akaiky amin'ny fandriana ianao izy akaiky amin'ny lohany eo dia lasa ianao mivavy. Apetrao tanana moramora ny loha sady mitomany ianao. Tsy le mitadadatra be ka sahana tsy taika ho izy. Tena fokofoka amin'ny ranomasy dia mivavaka. Da apetrao tanana ny lohany. Ambarao ny tompo hoe Jesosy ty vadiko ty niazo fitsariko. Isaky ny andeha hivavaka. Tompo ao vonjeo izy. Tompo ao kaseho ny fony mbo voavotsy. Fa ty vadiko ty niazo fitsariko. Isaky ny andeha hivavaka ty totondro tahaka. Zany no manjoa Jesosy tiako mbo miova foty vadiko ty. Vitsy zao izy dia miala moramora ohatra tsy teo ianao. Dia matory amin'izay. Dia mandrapahatonga fotoana mangin'Andriamanitra azy. Dia atao fono zay. Dia eo ianao isaky ny matory nianina. Dia mivavaka. Vita ny fifadian-kanina any nandrasa ilay anabavitra ka moa tsy natory izy aloha. Nianina dia efa mesona sambo izy. Ohatra mbola mikofokofoka koa. Nandrasany zany. Efa mesona sambo izy. Raikitra be. Halleluja. Alao zay ampiaritra amin'izay teo rehefa amin'Andriamanitra. Tsaika moramora amin'izay izy. Gambany mety mietsy ndraiky mety amin'ny anaran'i Jesosy tompo ty vadiko ty Jesosy niazo fijaliako antifanipoka anao ty vonjeo izy Jesosy vita ny vavaka natao moramora izy le rangao no tsy malala le vatiny hoe inona nataony le vatiny teo tamin'ny alina fa dia milaminy lasa mandeha miasa efa manomboka tonga ny sabotsy dia efa manomana filaza le vatiny azy fa manomana efa misy botakely eo anaovany azy amin'ny alady maraina. Nandeha teo dia nandeha niandro dia lasa foana le anabavy mety tanana amin'ny vadiny amin'io mihevitra tsara. Raha matoa amin'ny fokofoko mitomany kosa ny ranomasy misy eo akaiky ny tavan'le rangahy tomany tiako vaovao Jesosy vadiko ty mampalahelo misy anaovany ahy. Zay dia tomany inona hoe ianao herinandro taty aorenany iny mahery kely nikasika ny foniny tompo. Eno tsara nikasika ny foniny tompo. Kasika ny foniny tompo. Dia zao ary nisy tonga ny sabotsy. Herininy zany sabotsy.
dia hoy le ramose mba jereo kely ny akanjoko dia le mba tsara izy pataloha zafady ka izy moa manao an'izany matetika satria efa avy mamona izy zany manao akanjo meloa izy dia misotro dia avy mamona izy dia efa ny akanjo nefa jolona alainy sinany madamany efa lasy izy vita midaka titondry tamaina dana am'izay mankany am' Jesosy za lasy izy zany zavatra mantso dia alay ny akanjo tsara dia raha matoa zany efa hoe vita akanjo ty so efa mety efa naso kely tao dia vita akanjo ty so zany azo ahy dia mitomby ihany le saina hoe saroko foana ny teniny pasitero efa nivavaka ho azy a herinandro mahery zay ny fokofokony tomany teo andohany aho dia inona hoe anao zavatra seo ravana malala tonga ny sabotsy maraina be mbola vo maraina ambambary reny akanjo farany tsara reny safady ny lahady sabotsy fa lahady mboara iny akanjo farany zay tsara mba alay veto ny patalohako tena lay vanaina mpanetentena moa zany fa mafy eny manjony anabavy amin'ny vady sy vovontsy hoe dia tena ohatrany hoe zatao rehetra dia miatra ny aina sy ny fanetentena dia ramosea dia menahaja ihany izy eny ramosea vita somatsara napetraka dia lasy raha matony omana dia nanomana ny fitafiny zanany raga amin'ny fotoana io mba lasa koa nandray ny pataloha sy ny akanjony dia niomana vita somatsara ny fiomanana dia vita koa ny ramatoa izy mipetraka amin'ny salon dia hoy izy zafady hoy izy efa midobodoboka amin'ny fondramatoa botindray viandroany sa inona dia avianao izy avianao dia nanatiny moramora madamany izy eto mipetraka eto amin'ny salon eto dia niodika mafy eny mafy rehefa tsy mavontsy zay vady efa maditra niodika asa mioditra oso mijery tsara jery tsara izy zao izy izy ny antony nampakalako anao an'reto akanjoko sy patalohako reto dia zao izy andeha hivavaka zao tonga dia tsy tanatsony ranomasona tsena dao izy fa inona ny mampitomany anao makakao izy fa nasiko ny daky sy ny titondry anao fa mbola tsy nitomany fa hoana ny mampitomany anao zay vavaka ndray fa vo tsy hitomany anao sao endako reto akanjo reto dia anao a tsy vavaka dia manitro vavaka ndray afa mifokofoko ny tomany ny vadika tsy nitsara zany le sera natsiaro ny arsitsaliny le tena tsy zakany hoe hivavaka nampakalako anao takato farany am'izay tsy natsily le zanany teo aninany dia raikitrako tomany tsy natsily teo le fony le ranga gasy any tompo tao ny fony sakana moramora ragaraka fitsorona vavolombelo dia tonga tena noroka ny raseo daotsika iny any tonga dia nidina ny trano tonga zay jerena zay tonga ny vavaka lasa lolo mihitsy fofoko misaotra an'andriamanitra ranomaseno fianona fofoko mitomany tatera ny mbola mitente Sarovizaina ambarany Jesosy ho anao